Tafika malagasy fitsipifehezana miaramila 4 no voaroka ary 5 no nidoboka amponja amin'izao fotoana izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay rehefa nahita isan'andro. Tsy ampandrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tahapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny olana misy eo anivon'ny tafika malagasy no resantsika atao anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia ndaolo fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Fihaonana an-tampony eo amin'ny sehatry ny angovo ny gadona tany Dar es Salaam any Tanzania ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina izay handray anjara amin'ny fihaonana an-tampony ny angovo izay nampitondraina anarana hoe mission 300 ity. Hoso ny avana mandritra izany ny fanarahana afrikanina ho an'ny angovo izany hoe pacte africain pour l'énergie sy ireo fanarahana momba ny angovo nasionaly na pacte national pour l'énergie izay hamaritra ireo tanjona momba ny angovo izay mila tratrary ny firenena tsirairay hoy ny ankom-baovao azo avy any an-toerana trany manoloana an'izao fahatongavany filohan'ny repoblika any Dar es Salaam izao. Anisan'ny tanjona ny hanomezana herinaratra ho an'olona 300 tapitrisa aty Afrika hatramin'ny taona 34 izay ao anatiny vinany banky iraisam-pirenena sy ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana araka ny fanazavana hatrany. Voasa nanatrika an'io ny filoha Andry Rajoelina sy ireo filoha mpanjakana ambony maro aty Afrika. Eo anatrihan'izay dia aingane mba tena hitondra vahaolana maharitra amin'izay ny eo amin'izay resaky ny olany herinaratra sy ny angovo zay izao dia ny filoham-pirenena any Tanzania izao. Ka dia miandrandra fiovana goavana ny voaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao noho ny afitsoka an'izay delestage lavareny tsy misy fiafarana tato ato zay ary tena efa mampiteny ny mona mihitsy izay fahatapahan-jiro lava sy ny fahatapatapahan'ny rano fisotro madio izay. Manoloana ny toe-draram-pirenena izay misy amin'izao fotoana izao anefa dia naneho ny heviny Andriamatoa Guy Rivo raha nilaza mazava tsara izy fa tsara ny manome tsiny ny hafa saingy ilaina koa ny manatsara ny antena rehefa misy tokony hahitsy ho izy satrany raha nilaza ny heviny manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao sy mba naneho ny heviny amin'ireo zay manositra ny fitondrana amin'izao fotoana izao satria mantsy arakin'izay tianyteo ny pirenena ity ho lazaina dia ny hoe rehefa hitsikera ihany dia mba mahaiza mandroso vahaolana fa azafaly nitsikera be fahatany fotsiny. Andriamatoa Rivo Rakotovao indray nilaza fa mila soatoavina sy foto-kevitra ijoroana ny fanaovana politika. Manana soatoavina sy foto-kevitra ijoroana ny fanaovana politika fa tsy tokony hanaraka fotsiny izay rivotra politika misy eo ho iatrany ity filoha nasionaly nentoka SVM ity raha naneho ny heviny ny mahakasika ilay fifidianana izay ho filohan'ny filan-kevitry munisipaly ho any Antananarivo renivohitra tamin'ity herinandro ity. Malagasy miara-miainga antoko velona sy mijoro ho an'ny firenena. Antoko velona sy mijoro ho an'ny firenena ny antoko malagasy miara-miainga hoy ny filoha nasionaly nandritra ny fiarabana tratry ny taona izay nataony antoko tamin'ity herinandro ity. Tsy maintsy arenina izay tsy mety rehetra hahafahana manatsara ny hoavin'ny firenena sy ny taranaka mampara ho izy satrany. Ady atao amin'ny kolikoly tsy mandroso noho ny fahantrana misy eto amin'ny firenena. Sarotra ny ampandroso sy anatsara ny ady amin'ny kolikoly raha toa ka mbola ao anatin'ny fahantrana lalina ny firenena. Ahina amin'izao fotoana izao ihany koa ny korontana izay mety ateraky ny fifidianana natao anatin'ny hosoka sy ny halabato ary korontana izay manome vahana ihany koa ny kolikoly
hoy ny fanioan-kevitrin'olom-pirenena tamin'ity herinandro ity. Mpanakanto Kogara indray, alaoko ho tapahako ny voloko hoy izy raha naneho ny heviny tao am-pejiny tao. Nanapa-bolo ny mpanakanto Kogara noho ny sotasotany Dodol, soa lasa mitovy amin'ny Dodol eo hoy izy satrany. Dodol moa ilay lehilahy izay nanao herisetra tamin'ny zanany izay nandritra ny 20 taona be izao ary efa any am-ponjany tsy afahany tenany amin'izao fotoana izao. Ny resaka tafika ny zandary ary ny pôlisy foana isika tato ato zay, ary teo ihany koa ny fanomezana an'ireo prima isan-karazany ho an'ireo zay nahavita be amina didy aman'andraikitra izay nisahan'izy ireo avy tao anatiny izay fotoana vitsivitsy lasa izay. Ary isana namarika an'izany ny fanomezana ny fisaorana an'ireo izay lehibe ny zandary izay hita fa nanao viveriny ainy niaro ny fitondrana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao. Ny raha mahita sy ny raha mahalala fa maro ireny savorovory izay nisy indrindraindrindra fa tao an-tanin'ireo renivohitra ireny taloha nandritra ary taorian'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo iny. Na dia teo aza izay fiantsina fikorontanana eto-tsero izay sy ny fidinana an-dalambe izay nataon'ireo mpanositra dia tsy nikila soroka manoloanan'izany ny zandarmaria am-pirenena. Fa tamin'ity indray mitoraka ity indray dia nanaitra ny maro raha vantany vao naheno sy nahita izay miely any an-tambazotra Facebook sy amin'ireo gazety isan-karazany izay mivoaka isan'andro fa misy manamboninahitra miaramila maromaro no niharany sazy nandritra ny fotoam-piasan'izy ireo ary nivoaka moa izany tamin'ity herinandro ity. Taona ny asa ny taona 2024 hoy ny tafika malagasy. Nisongadina izany nandritra ny fivoriam-ben'ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny vondron-kery ity izay natrehany manamboninahitra ambony miisa 20 avy amin'ny faritra manerana ny nosy izay natao teny amin'ny Mining Business Center Ivato tamin'ny alakamisy lasa teo iny. Nanao jery todika ho an'ny taona lasa sy nijery ny ezaka vita ary ny fitohizany andraikitra ny miaramila amin'izao taona 2024 izao. Nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny General Sahively Lalamonja Delphin izay ministry ny foloalindahy sy ny ministra Roalahy izay misahana ny fitandronan'ny filaminana ary ihany koa ny lehibe ny etamajor n'ireo tafika ny generaly Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarvelo nametraka ny fitsipika sy ny fandrindrana ny mahaolona ny tafika ankoatra ny andraikitra fitandronan'ny filaminana izay nosahaniny. Raha ny fanazavana azo dia nahatratra 327 ny miaramila nahavita fiofanana, 137 no nisotro ronono, 570 ireo voasazy ary 480 no voaroka tamin'ny asany, 530 kosa no voatazona any am-ponja vokatry ny hadalana sy ny fanaovan-dratsy. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboka lasy tomboka vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tomboka lasy tomboka vavy mankasitraka dia mirary soa.